Miarabantsika piraitanindrazana amin'izao herinandro vaovao zao. Isy zanam-pandarana kely indray ty ho ataoko hoe ay ve tsy fantatrao ve? Zay zany zanam-pandarana. Ho lazaiko aminareo zay misahana andrara politika. Fa tena hoe ay ve? Inona le ay ve androany ary aloha? Fantatrao ary ve fa ay tsy mahazo milatsaka ho fidinao filohan'ny pirenena i Mikael. Fantatrao ve zany? Zao ary, nahazo notification avy any amin'ny Union Africaine sy ny SADC zany nga Mikael tamin'ny volana février. Fa raha araky ny chartany Union Africaine article 25-4 zay no amafisin'ny protocole SADC article 11-3 de zay olona rehetra niza nanonga-panjakana, ny olona na fikambanan'olona nanonga-panjakana de tsy mahazo milatsaka ho fidina amin'ny fifidianana manaraka. Averiko tsara, zay olona na andian'olona nanonga-panjakana de tsy mahazo milatsaka amina fifidianana manaraka. Izavy ny tafiditra ao anatin'izany, ny tena malaza zany de hoe Mikael Siteny Rifanisoa reo rehetrarehetra reo zany zay ambony rehetrarehetra any tsy misy mahazo milatsaka ho fidina amin'ny filoham-pirenena raha misy ny fifidianana amin'ny 2027. Zay ny chartany Union Africaine sy ny protocole ny SADC. Tsy afaka miala amin'izany Madagasikara raha mbola mpikambana ao anatin'ireo organisation reo. Inona ny dikan'izany? Azavaiko aminareo amin'izay ara, satria inona ny tena tanjona amin'izao reny vava nataony Siteny sy ny karazany reny. Io resaka io raha ny tena marina i Mikael tsy de natakatra loatra ny zavatra io fa nieritreritra, satria ao ambadika ao izy misy manosika, mirotsay ianao fa tafavoaka ianao raha milatsaka eo, vitanao io, mba anjarantsika ty amin'ny sud indray no mitondra zao. De io miroboka de manao propagande sy mitokatokana ny zavatra nataony Rajoelina tamin'ny fotoan'androny. Hitantsika daholo reny e, fa nadiova-tena sy ny rehetrarehetra ataony reny ohatrany defa hoe masina be le zandrikely, nefany hitantsika tsara ny trafika rehetra nataony sy ny zava-doza nataony. Fa zao aty ambadika isan'ny tena mivoy an'io resaka io, satria reto amin'ny tokon'olona hafa reto zay arahana amin'ny Siteny sy Rifanisoa de efa manana ketrika amin'izao fotoana zao. Raha aka fahefana tadiditsika tsara le kabaringa Siteny hoe ny karana de malagasy, tadiditsika tsara iny zao nga Siteny de olona fantatritsika ny tantara na tsy fantatrareo fa milazalaza kely momba azy hoe olona mipetraka atao tsy ningeta mantsy izy iny, zandrikely koa iny. De nisy karana zay nakazy raha karana nanana ekipana mpanao judo i Asika Momodali zay no anaran'le karana io. De io zany ny karazana ohatran'ny karazana parrain, dada ozy izy fitsony azy moa zany. Io Asika Momodali io zany no tena hoe goroa amin'ny Siteny, nanavitra azy tany anatin'ny fahantrana satria tena nanitra velona izy taloha. De nitarika anazy amin'izay zavatra rehetra ataony sy natonga ny bizibizina malotony raha nisy le mpihira anankiray mpanao tsapika atao an-tanany iny tamin'ny fotoan'andro ny zandrikely, de tena hoe nipoka tapoka ary le rony navita bizina matanjaka be de tonga de io izy io. Fa inona ny fiatraikan'izay amin'izao fotoana zao? Manomana ry Siteny sy ry Kalavorotsiloza manomana ny filatsahany nga izy ary Yakbarali. Hainareo le izy, Yakbarali zany no kandida ho tohanan'izy ireo amin'ny 2027. Hitantsika tsara ny fihetsiketsehana nataony nga Yakbarali, miseho hoe za malagasy, nisy ara tsy mahamitingy gasy akory fa de nandeha taty France de nanao ohatra hoe karazana signaturana boky nisoratana no nisy de manazava amin'ireo gasy kentrana sy kely saina rehetrarehetra hoe za gasy, nefa izy amin'ny malagasy izy tsy mahalala ny zava-doza ataony Yakbarali ao an-tanàna. Fa de zay efa tamin'ny 2028 nefa saika 2023 nefa saika latsaky nga Yakbarali. fa nosakanana mpandrara malagasy hoe mipetra tsara fa tsy mbola zakany gasy zany karana hitondra zany de nijanona fa am'izao izy
efa homanina ny lalana rehetra ho azy de ilatsaky nga Akbaraly de efa misy karana am'izao fotoana zao hitantsika tsara reny le nitsenaina nitsenaina teny teny Ivato netinga gasikara be molotra hoe iroan'ny firenena moa satria niakatra teny Mont Everest zany de nitondra sainam-pirenena malagasy sy nitondra mofogasy ireny de efa zavatra stratégie de com ahafahana mampiseho hoe ilatsaky nga Akbaraly de fa misy fifandraisana ara-pianakaviana reo olona reo reny olona reny sy nga Akbaraly misy fifandraisana ara-pianakaviana ny zavatra iseho zany am'izao fotoana zao reny fandokafana mody natao ngasy teny any Mikael reny hoe ianao de zao ianao de zao de zao reny natao hoe daka tsy hita maso zany efa mamandrika ny ngary io izany satria efa fantany fa tsy afaka ilatsaky io nga io izy raha teo koa isy teny sy faniry soa efa brûlé tsy afaka isy fidy azy zany tsony de ny safidy ny lalana hafa mihitsy izy zany amin'ny resaka mafia de io nga Akbaraly no toanana verina am'izay ary tam'le zavatra nyzaraiko taminareo tamy volana vitsivitsy tany hoe efa nomboka iseho tava am'izay ny karana aka amin'ny Madagasikara am'izay ho azy ray manontolo satria ho atao daholo ny fomba rehetrarehetra zay alany any nga Akbaraly io fihetsiketsehana amin'ny resaka HCC zay tena ataontsika hoe idiran'ny kala vorontsoloza io am'izao fotoana zao de tafiditra ao anatin'izay tetikady zay satria ny HCC de efa hitantsika tsara fa nga Florent Tivola zany le président ny HCC reny moa zany olona tena matim-bola tsisy valeur reny iny tena salaka sy fitombenana amin'ny Ramika iny zany hoe iny foana manao-tadi-bolana rehefa misy zavatra miseho de iny manao-tadi-bolana ny Ramika nisy fotoana izy saika naongana reo mpikambana de tonga de nidiny ny vavady sy ny rehetrarehetra de nitaraina tany any Ramika de Ramika nanao intervention hoe mipetra tsara nareo fa tsy azonareo kitihana io fa am'izao fotoana zao misy andreo haut conseiller anakiefatra reo zay de davy mikala vorontsoloza ho enjehana sogadraina satria ny antony reo haut conseiller reo zany am'izao fotoana zao manomboka tonga saina de nanaiky an'le fametrahana fitorinana nataony nga député Rajerson Antoine satria tombona tanteraka le fitorinana nataony nga Rajerson Antoine fa ny zavatra misy am'izao fotoana zao de daviny ry kala vorontsoloza sy teny avadika ho en faveur an'ireny toetra raha reny ametraka ny olona ny ao anatin'ny HCC de terena reo olona reo idémissionna terena reo olona reo démissionna misy ho conseiller anankiray zay marary mafy ramatoa io mba fantatrareo vadiny lay nogadrainy kala vorontsoloza nalefany CFA le niaraka tamin'ny rara Paul Rabary nalefa any tamora fa ny vadin'io mpikambana ny HCC io nalefany CFA ary ny juge d'instruction nanao ny enquête au fond tam'izany fotoana zany de nahita mihitsy tsy misy antony hitorinan'ity SG ty satria SG na fitsarana moa sa iny izy iny tsisy antony hitorinan'ity olona ty satria tsisy zavatra mitombona fa soratanana menamena ny kala vorontsoloza ny teny hoe alefaso CFA avy hatrany de ino ny vokany tsisy fitorena tsisy motif d'inculpation le rangaha io fa de tonga de nalefa fotsiny aina CFA satria ny antony mba andemenan'le vadiny azonareo tsara le izy misy chantage zany ao anatiny ao hoe andemenan'le vadiny ametra-pialana ny zavatra niseho nefa de zao io vadiny io ramatoa io membre ny HCC io fianakaviana io zany mpitsara daholy de kara vorontsoloza nanana olana tamin'ny fianakaviany ray tamin'ireo ny ray am'ireo fianakaviana membre ny HCC io de nanana kakay de tafiditra ao anatin'izany zany io valifaty rehetrarehetra io satria tena tanjon'ny kala vorontsoloza io hoe osombaiko ty fianakaviana ray manontolo ty satria nanenjika anaty amin'ny fotoan'androny tamin'ny raha maloto nataony de zay zavatra zay no mifandraiky amin'izao fotoana izana hosoloana ny mpikambana ny HCC mba ahatonga ny fandaninany nga Akbaraly de teneniko anareo hoe ny karana zany am'izao tsy miafina tsony tsy mipetraka tsony izy hoe mafia any ambadika any fa ny fitondrana malagasy mihitsy no alay no feheziny izy menakavy efa hitatsika zany am'izao fotoana zao aloha ny amin'ny alalandry Daya sy ny mba fantatrareo moa Daya neveu any Mikael
ary niaraky ny tsilitsofina koa ay ve ny anarany dadany nga Mikaela ka mamodalia fantatrareo ve zany isan'le fanontaniana petraka zany hoe ay ve ay ve mety isy karana koa zany ngakely io dikan'izay efa tena voafehan'ny karana tanteraky tsika am'izao fotoana zao tsy ho afaka tsony Madagasikara ny vahaolana tolotro de zao de za aloha zany i Mikaela tsy afaka ilatsaka na inona ho ataony eo na inona ho ataony eo tsy possible ny ilatsahany de za koa efa hitatsika zany zao fa mafy ny ataky avy ary amin'ny camp ilany efa misy ady atrano zany ao efa mitady fanongana satria efa maheno siosio zay am'izao fotoana zao fa misy am'ireny le karana zay tohanan'reto amin'ny sisiny reto efa mitady miketrika fa mitady miketrika akanan'le fahefana amin'ny fomba rehetra ny tiako tenenina aminareo ary ho ambarako fomba fotoana manaraka zany fa misy koa conflit entre andreo karanareo ho ambarako zany fotoana manaraka mba tsy fangaron'ny vorona sy ny vorontsoloza sy ny gisa sy ny gana rehetra eto fa zay aloha ny tiako tenenina aminareo entre andreo samy karana samy mafiareo de misy koa tsy fitovizakevitra ary tena hoe tena combat moro mihitsy ozy ny fitenenan'izay fa zay aloha ny tsara ho fantatrareo ho anareo mpilelaka zany ho anareo mpilelaka ny gaikely colonel de zao tsy afaka milatsaka i colonel tsy afaka tsy possible de ohatr'izay koa fa niry société ny efa forfait satria efa fantatra fa tsy tian'ny olona ankalain'ny olona de tsy maintsy hitaingina karana izay mahatonga ndrendresaka tenenina hoe karana ny malagasy ny karana ny zao karana ny zao satria efa voafatotra ny amin'ny fiarahana amin'ny karana izy ireo tady teo tsara mihitsy ry fakala vorontsoloza reny ane ka any amin'ny tranony karana no mipetraka e tranony karana dolo nipetrahan'izy rehetrarehetrareo raha tianareo fantatra zany fa ianareo rehetrarehetra mbola milelaka sy mbola miseho miaroara ny fitondrana io teneniko aminareo fa afaka 2-3 taona efa taona de ho andevo daholo am'izay ianareo menakavy averiko tsara ho esclave ny karana am'izay nareo menakavy satria efa nazy am'izay io rehetrarehetra io ka ho an'ireo mpanao politika miseho mivoy hoe sina fandaminana sy ny karazany alamino ny enlisany fa izahay efa mafantatra ny teti-dratsy ataon'ireo aza rebirebena ny saim-bahoaka misy diaspora sasany mody miteny io aloha izy aloha anao ny ataony ahoany hitondra ny firenenana anaty lavaka ko anao ny ataony ahoany efa mazava zany ny tetikady am'izao fotoana zao ka tsara fantatritsika zay fa ny union africaine sy ny sadek mihitsy nefa notifie any Mikaela hoe tsy mahazo milatsaka ianareo rehetra tapina ny taona ka de zay alefaky ny vavao iny de anjaratsika no mivoy an'izay amin'ny manaraka iresaka momba an'le sambo aitsika manana tankeraka ejana aitsika manana sambo be mpitatotra petrolina kay manaraka iteny anareo an'iny fa maro vavao mikasika an'iny zay fa de mahireza daholy Madagasikara amin'ny malagasy.